Zay ny amin'iny fiheveranantsika kosa ny zava-misy ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana habakabaka eto Madagasikara. Atapitrisany maro ny tendabidin'ny fananganana fotodrafitrasa entina anatsarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Manoloana izay ary tsy maintsy misy ny lamina napetraka ary misy ihany koa ny rafitra izay natao indrindra zany entina hampiarana izay fanatsarana izay toy ny napetraka teo amin'ny toby miaramila RFI sy ny eo amin'ny tobiny Baniao. Ho fanatsarana ny fanavozana ny seranam-piaramanidina Ivato dia izy ho famindrana ny teo aloha ary ho fanamboarana ny toby miaramila RFI vaovao sy ny apahany ao amin'ny Baniny. Androany maraina ny aranjera akaiky izay fandaminan'izay ny ministera voakasika izany dia ny avy ao amin'ny ministera fiarovam-pirenena ary koa ministera mpanjakana misahana ny toetikasa amin'ny filoha fanajariana ny tany ary ny fampitaovana na ny mepaty teny Anosy. Roapolo tapitrisa ariary ny tetibidin'izany fametrahana fotodrafitrasa izany ary aritra fito volana ny asa. Efa mivonona amin'izany indrindra ny tafika izay tsy hiviny fa tompon'ity toerana miaramila ity. Ny fisian'ny prérefi sy Bani moa zany dia tsy afa-misaraka satria ny Bani mpitondra roplanina ary ny premier refi amitaingina azy milatsaka ny elinay. Ny roplanina nefa tsy maintsy akaikina aéroport. Inona ny antony ilanan'ireo ao anatin'ny stratégie raha zao tontolo zao dia ny aéroport international ny renivohitr'ny firenena anankiray ny zona stratégique voalohany indrindra satria eo ny mety atongava ny fahavalo. Noho izany tsy maintsy harovana io ary eo koa ny évacuena ny olona rehetra raha ohatra hoe tsika zao manao sommet zao dia ny évacuation tsy maintsy avy amin'ny aéroport international. Ka izay no mahatonga azy hoe stratégique tsy azo esorina amin'io faritra io zany le camp miaramila fa tsy hoe fitiavana hipetraka eo akaiky fotsiny. Mahafaly malagasy zany mahafaly maramila zany hoe mba satria avany amindry zareo ny vinavina hoe rehefa manamboatra ihany tsika dia aleo mba kazerina maramila mba manaraka ny toetrandro any io satria fantatritsika fa io kazerina maramila ny RFI io fa efa tamin'ny 1947 natsangana. Tsara be io taloha, nety io taloha nefa efa ela ihany zany 47 zany ka rehefa anao ihany dia mba manao zavatra tsara kokoa mifanaraka amin'ny toetrandro ary araka filany zareo satria izy hoe kazerina maramila io misy zavatra maromaro filany ao hoe raha zany kazerina zany zao ny norme zao ny tokony ho izy norme na sécurité ny sûreté an'io ny fluidité ny zavatra zay ho atao ao dia zay no antom-pivoriana amin'izao fotoana zao anaovana azy andina satria vo tonga amin'ilay dingana mihitsy hoe misy fanarahana hoe reto ny ravana tsikelikely afana mifindra tsikelikely manamboatra tsikelikely anena satria raha mivilavila amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny 20 volana eo na andeha ataoko hoe 10 volana aoriana ny anomboana voalohany zay atoato ny fanamboarana no afaka ifindra tanteraka any amin'ny toerana vaovao io zany ny base maramila anankiray ny RFI sy ny ilany kely amin'ny Bani io satria le ao amin'ny Bani tsina isy an'ilay lalana le amboaritsika varia tsy ny lalana ria no eo amin'ny Bani io izy no mitsofoka voalohany izay anisany hoe misy ilany kely ny Bani zany tafiditra anatiny izy. Raha ny eo amin'ny lafiny ara-teknika kosa dia iverina hiatomboka afaka iray volana sy tapany ny asa. Andrasana kosa ny fikarakarana ireo atota taratasy samihafa ahafahana manatanteraka avetrany asa raha ny fanazavana netiny avy ao amin'ny mepaty. Pour respecter daholo zany ny besoin militaire suivant ny norme militaire de construction zany. Dia ny resaka situation administrative amin'izao fotoana zao efa en cours zany zao ny resaka permis d'alignement sy ny prescription d'urbanisme. Zany situation amin'izao dia afaka tsy ela afaka nitretiny un mois et demi plus tard dia afaka manomboka le asa. Tsy hanalavitra ny toby miaramila izay misy ankehitriny ity toby vaovao ity ary ho moderna kokoa fotodrafitrasa izay apetraka mandritra ity fanavozana ity.